Miarabantsika rehetra finaritra aby ragnandria korabitsika. Oui, c'est encore moi. Oui, mbola za ihany ty. Fantatro fa misy sorenao hoe mbola le ty ihany ve? Oui, mbola za ihany ty ary tsisy mialy eo. Misy teny nataoko zay hoe politique d'usure ty politique ty. Il faut avoir les nerfs solides. Donc manasa anareo tsy makafy ahy, soyez solide. Ary acte de résistance nia. Afaka miteny daholo nareo hoe voakarama sy ny sisa. Tadidiro tsara fa ny olona voakarama rehefa lany le karamany dia mijanona izy. Tadidinareo zay. Donc zay no ahafaharanareo manamarina azy. Fa ny acte de résistance ka mialatsiny aho fa tsy angina aho. Tahaka ny mpitily eny ambonin'ny manda, je ne me tairai pas rehefa misy zavatra ambany. Donc prenez place, misotro dité kely dia mitadiava coach rehefa aveo rehefa marary ny andoha mila coachine kely fa misamboaravoara ny aty fanahy. Ena, une introduction fanokavam-bavony pour vous dire hoe on y va. Teboka telo no resahantsika amin'ity live spécial aty hoe zako fohy ihany satria atoandro ny andro dia miasa nareo. Voalohany dia ho hoe le teknika ny pompier parole contre parole. Ny teboka faharoa dia iresakitsika ny amin'ny démission ny CENI. Ary fahatelo dia afatra mafonja le atao hoe l'ironie du sort. Voilà. Le côté pastoral, la cerise sur le gâteau. Technique ny pompier, parole contre parole. Reny ny zavatra nitranga dia mazava be fa tsy maintsy misy ny atao hoe contre-attaque sy ny fanehoan-kevitra ary sanaparaté. Sanaparaté miakatra daholo ny sous-lieutenant rehetrarehetra, ny mpanao ino moa filazantsika amin'izy ireny, mpanao service après-vente sy ny miassurer ny communication. De bonne guerre, c'est normal. Dia inona le technique ny pompier, parole contre parole, dia embrouillena ny opinion publique miainga avy amin'ny dénigrement n'ilay comportement amin'ilay olona tamin'ny lasa. Tsy le zavatra lazaina fa ilay olona miteny no avily ihany sain'ny olona. Forcément, ny olona miteny dia olombelona, tout le monde a son passé, tout le monde traîne des casseroles. Donc zany fantatr'ireo olona reo tsara fa tsika malagasy dia manana le toe-tsaina hoe mialatsiny misy an'ilay atao hoe ina filaza azy anthropologie tatsinanana. Mialatsiny somary mampianatra kely. Ny anthropologie tatsinanana itsika afrikanina, asiatique ary arabe manana ny toe-tsaina hoe c'est le messager qui est le message et non le message. C'est le messager qui est le message et non le message. Zany hoe ilay mpitondra teny no afatra fa tsy ilay afatra no afatra. Ineo anatintsika malagasy io amatatsinanana atsika ary ao anatin'ny maizy azy atsika ka teknika io amin'ny resaka famonoana afo hoe avily ihany ny attention ny olona dia tsy henona intsony le contenu. Technique io. Ary technique en pompier koa. Tanareo ny pompier ho an'izay rehefa tonga le période ny canicule aty Europe dia tanareo mahitapoka ny tanety. Dia rehefa mainy tanety tsy voafehy ny afo. Alefa ny canadair tsy maty satria mianaka be ny afo. Alefa ny pompier tsy mety maty. Dia ina technique ny pompier nahita maso mihitsy tamin'ny reportage zareo mihitsy ny manisy afo
mi-encercler an'le afo dia iny afo iny afo ohatra misy karazana ohatra pozina gaz kely zay mihitsy de dorana gagabe hoe maninona dorana le ina filaza azy ary amin'ny sisiny ary de dorana zany de am'izay zany deviena lay afo mba tsy hahazo an'lay alabe fa mety hoe avily teknika tena teknika ny pompier io jereo kely amin'ny reportage zany hoe asina afo afa mi-encercler an'le afo be de am'izay le afo maîtriser de rehefa maîtriser na le afo zay vao alefa ny canadair zay vao alefa ny pompier de maty ho azy le afo fa raha tonga de izy iny tonga de dodafanao rano tsy maty le afo fa teknika ny pompier io zay le zay hoe parole contre parole ele izy dia ao anatin'le izy de ampiasaina ny resaka statut social an'le olona hoe enao le miteny par rapport anahy mba izy enao zay zany le hoe fiabilité an'le izy hoe enao mamolava enao zao de no zany tsy mitombona zavatra teneninao c'est ça donc za zany mampianatra ihany koa sady manao lanceur d'alerte ve zany fa za mana côté pédagogique en tant que théologien c'est ce qui fait notre différence hein? On est tous dans la politique mais je suis théologien et j'ai fait de l'anthropologie donc je connais le game zay ny amin'iny donc zany azataitra atsika vahoaka fa fomba fiady zany de bonne guerre fa ianareo no mila mahay mijery tsara ty zany ny message tompoko de tsy miankina am'le mpitondra hafatra fa ny message de message raha ny zavatra lazain'ny olona anankiray na dia mamolava ary izy na de mpifokarongona izy ka marina ny zavatra lazainy dia marina iny peu importe la personne qui le dit teny Martin Luther ny alatsiny fa tsy hitory tena eto tamin'ny fanoerana ny tamin'ny moyen âge ny catholicisme dia zao ny teny Martin Luther hoe na de jiolahy aza no mizara ny sakramenta de sakramenta foana iny fa tsy miankina amin'ilay mpizara ny mahasakramentanyio fa miankina amin'ilay tenin'Andriamanitra hizarana le sakramenta ary zany maika mo information zay tsisy dikany maika le information tsisy dikany donc rivoaka malagasy il est temps que vous soyez adulte aza ataony olo zazakely tsio mahaiza tsara manavaka an'ilay izy rehefa marina ny tenin'olo anankiray na pertinent tenin'olo anankiray de le pertinence fa tsy le olona mitondra ny hafatra no jerena ary possible koa ny olo anankiray il est bien en costard il est riche il est célèbre il est beau il est tout ce que vous voulez mais il est vide et il est creux de nefany tiany olona ny mandrondrotra ka ohatrany Coca-Cola hitanareo Coca-Cola rehefa arotsaka de mandrondrotra fa rehefa afaka ray minitra de ohatrizay ary amin'ny faravodimbera ary zany ny akamaroan'izy ireny Coca-Cola mandrondrotra fa tsy misy contenu vitany amin'iny tsy diratsika tsony zany toeny fa mazava angamba zay zavatra zay démission ny démission ny CENI no asiko resaka tadidinareo nanao statut teto hoe démission en coulisses quel type de démission tadidinareo ino de nikorapaka dolo nareo hoe izy zany be de be nieritretra hoe président Michael za tsy namaly mihitsy fa navelako ny amo zany milancer bouteille à la mer de avelako ny événement no manamarina azy atreto ny événement zay lancer-tsika de mitombona daholo tsika zany ce sont pas les paroles qui valent mais c'est les actes donc on laisse passer on laisse couler la rivière et on regarde le résultat io le izy vao tonga ilay démission le olona de fa au courant aho de nilazako iny et c'est pas fini eno tsara ho avy koa ny démission ny membre ny HCC teneniko zay ho avy koa ny démission ny HCC tonga de lazaiko mialoha fa izao eto am'izay tsika il faut être subtil en politique fa tsy manao lecture na premier degré faly isika fa hoe bravo zay mihitsy milana fa rava ny CENI satria na za zao de anisan'ny antsoantso zany
tao amin'ny teto amin'ny pejy vao nanomboka ny tolona hoe raha vao ny CENI, raha vao ny HCC, raha vao ny Assemblée nationale. Tandre manao taridrano ankilahila Assemblée nationale koa zay tena arovany sy teny mafy dia mafy, parce que c'est là le fief, le bataillon de guerre, le nerf de la guerre. Fa izao azafaly fotsiny tsika fa eo rava tsy hoe rava moa fa ny démissionne fa jereo kenareo ke ty détail ty ny président CENI tsy ny démissionne monsieur Thierry izy iny ary tadidinareo ny contexte nidirany monsieur Thierry tao efa tao no niala taloha nisy histoire dia naverina iza namerina azy ianareo mamaly azy iza namerina monsieur Thierry ao dia faharoa manarakaraka an'izany fa maninona tsy izy rehetra ny démissionne fa monsieur Thierry nijanona. Quand par hasard, mais il n'y a jamais de hasard en politique. Dia izy manazava rehefa aveo, tanareo il prend les devants, il explique les choses. Mbola iverenatsika iny. Izy tsy ny CENI rehetra ny démissionne fa ireo teo aloha zany no zany razantsika azy dia ty zany ilay arrivage voaingana ity monsieur Thierry. Donc, il y a une interprétation, il y a une logique plutôt face à l'interprétation. Ny fantaniko dia zao hoe tsy ny fandravana no zava-dehibe fa inona ny antony andravana azy amin'izao fotoana izao. Pourquoi tsy ny ravana tamin'ny vao nanomboka ny takany iny ny Gen Z sy ny vahoaka? Pourquoi le timing du calendrier? Pourquoi maintenant io ny ilana valina fa tsy hoe koravana ve ny CENI sa tsy hany problème za anisany makasitraka ny fandravana ny CENI fa tsy rava ny CENI fa nosoloana. Aloha tsika tsy hifamitaka, on ne joue pas avec les mots. Nosoloana ny membre ny CENI fa tsy noravana ny CENI zany rava zany soloana rafitra vaovao. Donc ty zany ny tota ihany no avadibadika fa tsy vaovao zany io. On nous fait croire ny fitarainanareo zay hoe ravana ny CENI, tsy rava ny CENI fa soloana. Pourquoi maintenant? Zay ny fantanam-petraka. Dia ny fantanam-petraka miala nametra-pialana de plein gré ve reo olona reo, fantanam-petraka antsitrapo mialatsiny amin'ny teny vahiny sa nasaina ny ala. Andraso fa raha tsy diso voaingana nisy ka mitovitovy amin'io tao amin'ny HCC ilay membre ny HCC anankiroa izay nisy mikimaky be dia nalaina maramila tany an-trano noentina tany amin'ny lapam-panjakana dia aveo nanao fanambarana dia hoe efa nilamina iny. Oui, efa nilamina après discussion et négociation fa tena niala amina hipony ve sa nasaina ny ala. Hainareo ny dikan'ilay nasaina ny ala. Fantanina anankiray zay. Manaraka an'izay dia zao ny fanoloana an'ireo membre ny CENI ireo ahoana ny fomba anaovana azy. Ho ravanareo koa ny HCC efa fantatro fa ho avy ny démission ny HCC efa mandeha any amin'ny couloir any. Lazaiko mialoha eto zay. Efa mandeha any amin'ny couloir any miaraka tamin'io CENI io fa mody alefa tsikelikely izy tanareo ohatra ny atao piqûre dia il faut pas lancer d'un seul coup sao dia marary be na rakatry ny olona dia alefa tsikelikely. Dia surfena amin'ny alalany ampitenenina ny Gen Z sy ny Gen X Y hoe miala ny CENI, miala ny Gen Z dia hoe tena mamaly ny fitaraina avao. Tanareo le fahaizan'zareo misurfe an'le opinion publique fa hafa ny hevitra ambadika fa ararotina le fangatahana populaire. Le fangatahana populaire zany tena misy. Fa ny fangatahana populaire tsy io le tiany zareo atao io fa fanoloana tarehin'olona fotsiny. Fa zahay raha nangataka ny fandravana ny CENI sy ny fandravana ny HCC sy ny fandravana ny haute cour de justice sy ny fandravana ny assemblée nationale dia soloana rafitra hafa fa tsy initsony no soloana olona. Ary ny fomba fanendrenan'ny olona ao dia misy ny atao hoe indépendance totale, tsy misy fanendren'ny filohan'ny république.
Tsy misy fanendren'ny exécutif mba isinina atao hoe indépendance fa raha mbola ny PRRM no manendry ny olona eo dia ny koto-zafy any no Alexis. Azava koto-zafy any no Alexis. Ny pratika ny rajojo ihany no pratika ny ramika. Même procédure fa manome fahafapo fotsiny ny olona hoe io fa tena noravana ny seni fa za no manendry azy. Ahoana noa no ananako fahatokisana hoe ianao sady juge et parti ary fantatra fa kilatsaka amin'ny fifidianana manaraka ianao. Raha ohatra indray matsika tsy latsaka ianao mety mbola misy bénéfice de doute fa ianao no mametraka ny rafitra rehetrarehetra pour préparer l'élection. Donc pour moi c'est pas une indépendance, c'est juste une substitution. Tsy fandravana raha izay. Faharoa manaraka an'izay idirantsika amin'izay ny lalàna. Raha tsy diso Madagasikara ho ny firenena tan-dalàna hono dao ary jerentsika ny lalàna tamin'ny resaka démission amin'ny androm-panjakana. Eno tsara ary ity fanazavany ny amin'ny zavatra ty. Une démission considérée comme une vacance de poste dasokely aloha safady mbola mandeha ty aloha mihitsy zafady fa sady mijery ny taratasiko eto fonana indrindra ty moa live spontané fa tsy live nomanina dia tsy maintsy mbola mijery kely ny document koa. Les démissions ny teny nga flohany seni ny flohany seni izy iny monsieur Thierry hoe misy constatation na vacance de poste. Monsieur le président seni constatation na vacance de poste sa démission zavatra roa samy hafa reo. Averiko constatation de vacance de poste sy démission zavatra roa samy hafa eo araky ny lalàna. Satria ny vacance de poste dia ohatra nataony Rajoelina lasa izy mitsoka dia vacant les postes dia oui vacance de poste iny satria tsy nety nanao démission. Nandrasatsika dia nanao démission tsy nety nanao démission izy noho ny antony maro samy hafa des vacances les postes. Ça y est, si vacances de poste, ça démission. C'est pas un détail. C'est quelque chose d'important. Et non, on est fanté, amni, conférence de presse, oui, vacances de poste. Wanai vaoka tsy mandady arona dia mitovy ihany zany fa ho an'ny olona mpahay lalàna tsy mitovy zany e. Ary tsika firenena tan-dalàna raha tsy diso aho sa jungle. Zao raha ohatra ka vacances de poste zany dia inona ny dikan'izay intérim zany no manaraka zay ny tokony logika na statut intérimaire. Ni procédure de constatation de vacances de poste na député io na sénateur io à Madagascar dia déclenché par la saisine du président de l'institution concernée. Assemblée nationale la ohatra raha ohatra ka misy député, Sénat ohatra raha ohatra ka misy sénateur, dia ohatr'izay daholo. La décision constatant la vacance et le remplacement est généralement rendu rapidement après réception du dossier publié au journal officiel et sur le site de la HCC. Procédure, saisine formelle par le président de l'institution après décès, démission ou empêchement. Procédure, c'est quand tu vas notre toi. Saisine formelle par le président de l'institution après décès,
démission, empêchement. On a une recevabilité les démissions. Ça dit, il suffit pas de démission, on a la de ok, ça recevable avec ça tient. Ni recevabilité de une fois le dossier reçu au greffe de la HCC, la Cour examine la régularité de la vacance. Exemple, dossier du remplaçant. Et comme sur remplaçant, gao. Mais de famille, enfin, vous d'après quel bon de remplaçant, et ouais. Une fois le dossier reçu au greffe de la HCC, la Cour examine la régularité de la vacance. Exemple, dossier du remplaçant. Délai. Mais ce délai, il faut tuer tout des équipes, ça t'est des équipes à Lyon. Ça fait dramandri, hein. Antadalana Khoun, Madagascar, Fatima Dagougou. Les arrêts de la HCC sont publiés relativement vite après la survenance de la vacance, après quelques mois après, souvent dès la réception des documents nécessaires. Pour les cas spécifiques, la HCC agit rapidement pour rassurer la continuité des institutions parlementaires. Zao nefa ny zavatra misy amin'ny valora maraina ny démission manaraka voalohany amin'ny 12 ora dia efa nivoaka ny hoe vacance de poste. Pero tsara le irrégularité dans la procédure. Inona ny mamaika? Ça cache quoi? Ça sent le soufre. Ça sent la ruse. À planer. Une démission considérée comme une vacance de poste, instantanée ou quelques heures, elle nécessite le respect d'un préavis. Une démission considérée comme une vacance de poste instantanée ou quelques heures nécessite le respect d'un préavis. L'employeur ne peut pas considérer le poste vacant immédiatement, hors 8 heures de midi, sauf accord pour un départ anticipé ou en cas d'abandon de poste non justifié. Après mise en demeure. C'est dans une procédure de genre. Préavis obligatoire, sauf dispensé par l'employeur ou convention collective, dire si manao préavis de démission durant lequel le poste est occupé. Une absence injustifiée. Si tu as les députés de l'Assemblée nationale, les choses sont absents. Absence injustifiée. J'ai le abandon de poste. Si vous quittez votre poste sans préavis, cela est considéré comme un abandon de poste. L'employeur doit vous mettre en demeure de reprendre le travail. 15 jours de délai les mises en demeure avant de considérer le poste vacant. Azala. Mbola fanjakana ave Madagascar? Mbola misy lalàna ave Madagascar? Où on s'amuse, on joue au Lego? Semble le soldat. Guinguin est là.
zany no atao hoe refondation. Heures de recherche d'emploi. La loi ne prévoit pas d'heures payées pour chercher un emploi en cas de démission, contrairement au licenciement. Cependant, certaines conventions collectives le permettent. Il est donc fortement recommandé de négocier la date de départ avec l'employeur pour éviter un litige pour abandon de poste. Voilà. Ho avy indray ny HCC rapitso dia ho hitanareo tsara fa rebelote io. Rebelote. Donc, aloha za avy resaka. Je suis pour ny fandravana sy ny HCC fa lay motifany no mampiahiahy. Ary faharoa, ilay hanao ampiasana azy rehefa avy eo. Ny takiny ny olona tena kianja raha tsy diso ao hoe raha vao ny HCC, raha vao ny CENI, raha vao ny Assemblée nationale ho soloana Assemblée constituante, mbola verinay foana io, satria cheval de Troie io Assemblée nationale io, que ça vous plaise ou non. Ho soloana zavatra hafa satria tsika ao anatina refondation. Sady zany le izy tiry zareo a. Ao anaty refondation, qui dit refondation, miova sata miova andrina. Miova ny sata aloha, fa tsy ny andrina ny soloana. Nefa ny andrina ny soloana, fa ny sata ny andrina teo ihany noho ny teo. Ina dikan'izany? Ina dikan'izany? Ça sert à rien. Ça cache quelque chose, secret de polichinelle. Vous me comprenez? Manaraka, l'ironie du sort. L'ironie du sort, calme fotsiny fa aza mikorapaka. Misotro dité kely. L'ironie du sort. Tiany l'ironie du sort aparehan'izay zavatra rehetrarehetra zay. Mamerina kely ny tantara zavatra anankiroa. Todika aminareo manapahefana aho sy mpitondra amin'izao fotoana izao. Et là, c'est le pasteur ndray no miteny. Moi, j'ai plusieurs casquettes, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Zay tsy mahafaly ny olona. Satria na sasany corde raha ihany. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Tsy misy zava-baovao ety ambany masoandro. Tadidio zay teny misoratra masina zay. Tsy misy zava-baovao ety ambany masoandro. Ka rehefa tsisy zava-baovao ety ambany masoandro, dia tokony ahiakalesona atsika. Tsy vaonareo ny amin'ny fitondrana hatramin'ny nahatantarany tany. Zareo tsara, ty le ironie du sort, hakana lesona. Ratsiraka tamin'ny fotoan'androny nampiororo zany rezepy zany zay natadidy. Matanjaka zany rezepy zany. Vao mandalo fotsiny rezepy, mbola boikela zany dia sitrika ianao ohatran'ireny hoe ho faty reny. Fa raha ataony lecture tsotra, iza moa no nandavo azy sy nanongotra azy teo dia ny zanadambo. Ny zanadambo izay par rapport ny rezepy fa ny zanadambo ane tsy dia makay zay. Par rapport amin'ny formation ny rezepy, zay le ironie du sort. Lesona asean'Andriamanitra hoe matetika zavatra kely tsisy dikany le hoe singam-bolo mandavo ny vosotra. Dia nidaboky ny ratsiraka. Amin'ny resaka hoe force andresako eto. Rezepy zanadambo no nanala azy teo. Tonga teo fitondrana indray ny ara-valomanana, napetraky ny zanadambo. Zany hoe faction na olona ty zany kapisaty no nanala azy teo. Arao tsara,
CAPSAT, une partie. Dia tonga teo amin'ny fitondrana I Rajoelina napetraky ny CAPSAT. Dia izany nanala azy teo CAPSAT. Tsy misy zava-baovao ety ambany masoandro. Tsisy zava-baovao ny ety ambany masoandro. Dia rehefa ny CAPSAT no nametraka ny Rajoelina teo, nanala ny Rajoelina teo, dia izany nahatonga ny président Michael ny izany filazantsika azy teo amin'ny fitondrana, plus ou moins exactement, ce sont les influenceurs, n'est-ce pas? Anisany contribué be nanetsika ny soulèvement populaire. Gen Z anatin'izany. Gen Z azadino fa Gen Z azy dia génération numérique. Donc les révolutions numériques no miteraka le zavatra. Arao tsara, Gen Z, révolution numérique, influenceurs, art diaspora, reo no contribué betsaka nampiovan'ny zavatra. Arao zany le logika manomboka any amin'ny Ratsiraka. Averiko indray sao dia tsy maharaka tsara nareo. Ratsiraka, Rezepy dia Zanadambo nanala azy. Zanadambo nametraka ny Ravalomanana dia CAPSAT nanala azy. Rehefa avy eo CAPSAT nametraka ny Rajoelina dia CAPSAT nanala azy. Arao tsara. Dia rehefa niakatra Michael, marina hoe CAPSAT izy kanefa ny tena marina dia ny génération numérique, diaspora ary ny influenceur no favoriser le soulèvement dia surfer tamin'iny ny CAPSAT. Ny origine tsy ny CAPSAT fa ny surfer izy. Dia nareo mamaly ny toyany. Nareo mamaly ny toyany. Raha ny diaspora sy ny numérique sy ny influenceur zany no nahatonga le régime anao 3 points de suspension de suite. Ajanoko eo. Fa omeko indice kely ihany raha ohatra ka misy tsy mahazo. Matoa masika dia masika ny fitondram-panjakana sasany amin'izao fotoan'izao ny amin'ny resaka hoe Facebook io hoe zao tokony asiana zao sy teny moa dia namody ny teny hoe hatramin'izao mbola andrasana hoe amoaka lalàna mihitsy iarovana ny influenceur. Doy izany mino anao. Lalàna iarovana ny influenceur nefa ny fantatra tsara fa pour museler dia mody hoe anao lalàna mba iarovana. Tsy azo fitahana amin'izany zay. Tiako tenenina hoe matory zareo tena capté ohatran'io dia fantany tsara hoe iza nahatonga azy teo ary iza no toyany. Za lazaiko anareo fantatro fa ataonareo anton-dresaka ao andapa ao. Je le sais. Nefa ny za sady tsy tanana andrangotra tsy tongotra anipaka. Donc ça fait réfléchir. Say ngamba ny tompoko lasy tompoko vavy samita in'Andriamanitra ampoly eritreritra acte de résistance n'Andriamanitra tombontsoa Jean-Luc RJL ary politique d'usure ity zaretsika drotroka samita in'Andriamanitra.